ho antsika rehetrarehetra izay manaraka sy mijery dia ho antsika rehetrarehetra izay manaraka sy mijery dia izay hitanareo hoe mety aminareo ihany ny raisiny. Voilà, izay hitanareo ihany hoe mety aminareo ça peut pas parler à tout le monde, ny zavatra ho teneniko ça peut aussi parler à tout le monde. Mais je vais un peu parler ny cas misy amizao ny énergie atsika actuellement. Donc un peu de météo énergétique kely zany et aussi les canalisations que j'ai reçues récemment sy ny fahitako ny toe-java-misy. Voilà en général. Voilà. Coucou daholy. Aza misalasala mizara ny live atsika satria mety misy olona any ihany mila mieno ny zavatra ho resahana eto. Ina moa zavatra voalohany tiako resahana aminareo. Bah nous sommes 107, c'est super. Ny zavatra tiako resahana aminareo voalohany indrindra de makasika ny période atsika actuellement. Raha efa mpanaraka eto amin'ny pejy ianareo dia mahafantatra tsara fa mandroso fontsika miakatra foana ny énergie passer, enfin l'humanité en général on passe vraiment à travers une nouvelle stade. On fait un grand saut, on fait vraiment un grand saut quelque part et là c'est période zay pour nous en tant que humains. Ny zavatra mitranga rehetrarehetra au niveau énergétique, au niveau du cosmos, au niveau des planètes, au niveau de l'univers, misy akony amintsika olombelona forcément. Satria tsika miaina eto an-tany, dikany tsy afaka miala. Zay ngamba ny tenenako anazy exemple tsotra be resiko foana hoe ny masoandro avec l'énergie solaire, on fonctionne avec l'énergie solaire, misy effet any aty amintsika ny énergie solaire, mifo maraina ny andro de manana hery tsika, on a l'énergie pour aller travailler, on est éveillé, on est réveillé tiako tenenina. Rehefa hariva ny andro mody ny masoandro de mody ohatran'izay koa ny énergie atsika, rerakintsika andeha atory-tsika sy ny sisa. Donc quelque part zany ce qui se passe au niveau du monde énergétique, ce qui se passe au niveau de la Terre, au niveau du ciel, au niveau du cosmos, au niveau des planètes, je sais plus comment le dire. Forcément, ça a un impact aty amin'ny tsirairay avy, misy effet any aty amintsika tsirairay avy olombelona, zava-mananaina, tsy olombelona fotsiny fa hatramin'ny zava-mananaina. Et justement par rapport amin'izay zavatra zay une de mes canalisations récemment, et je le vois et je le constate dans la vie de tous les jours, amin'ny fiainana isan'andro et surtout any amin'ny cas resiko isan'andro. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce live. J'ai eu un rendez-vous tout à l'heure et après ça, j'ai un coaching. Et de jour après jour, en fait, je le vois des petits kusarena amtsika, qu'est-ce que je constate et qu'est-ce que je reçois de plus en plus. En fait, la période Yanatsik actuellement, c'est une grande période de révélation. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est une grande période de révélation. C'est une révélation, Zana. Ma période de vérité. Sa période Yanatsik, l'énergie qu'il y a aujourd'hui, dans le monde entier, c'est ça, c'est la révélation, c'est la vérité. Ça nous est Pujataolo marina rehetra en fait. Pujataolo marina rehetra petit à petit. Zay zavatra zay mitranga eny amin'ny fiainatsika tsirairay avy, zay ataoko hoe zay révélation zay. BDP mety miaina nareo any anaty couple tokantrano asa business peu importe, miss révélation ana zavatra BDP vous commencez à voir le vrai visage des gens. Manomboka misy zavatra mitranga BDP mety voafitakinareo mety inakoa mety misy olona mandainga aminareo, mety misy olona mitrahir anareo. Il se passe beaucoup de choses. De jaltsika
Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate, on n'est pas prêt, en fait, on n'est pas prêt à voir la vérité en face, or que, mitranga daholo izy, misy zavatra be dia be mitranga, en fait. Iny zany aloha mipoitra eo amin'ny fiainatsika cette vérité qui est en train d'exploser satria zao période misy atsika zao c'est une période de vérité, c'est une période de révélation. Ka zay rehetrarehetra faux, zay rehetrarehetra tout ce qui est faux en fait, tout ce qui était caché, ça remonte en surface. Ça remonte en surface. Atokwe, c'est vraiment l'énergie du moment qui fait remonter tout ça. Qui fait remonter tout ça à Fokan. À Fokan. Il y a des choses en sitrika efa ela be, zao période zao mivoaka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zao période zao koa, on commence à avoir une ouverture d'esprit. Zay ny mahatonga ny hoe miamisy ny éveil spirituel, miantombo ny éveil, miamisy éveil spirituel, miamisy éveil de conscience satria c'est à travers l'éveil de conscience et l'éveil spirituel là, no misokatra ny saintsika de mahita vérité tsika. Il y a beaucoup plus de troisième œil qui s'ouvre de mahita vérité tsika. On voit la vérité en fait. Vérité le teneniko eo eo le vérité amin'ny fiainana andavanandro iainantsika, mais la vérité sur la vie, tout simplement ny zava-marina amin'ny fiainana manomboka misokatra ny saintsika, manomboka mahita zavatra tsika de mahita zavatra teneniko hoe manomboka tonga saina en fait, manomboka tonga saina, manomboka misokatra kokoa mais tsy borné kokoa ny sasany ça peut vraiment arriver hoe clac, ça peut arriver d'un clac comme ça pour certains. Ho an'ny sasany ndray l'éveil zay fisokafana zay mitranga amin'ny alalana événement amin'ny fiainana, mitranga amin'ny alalana événement de zay koa tiako tsindriana hoe aujourd'hui, l'énergie, c'est vraiment ça, c'est la révélation, c'est la vérité. Mipoitra tsikelikely zay marina rehetrarehetra. Ary tsika manomboka miamahita zay marina zay, misy tonga de mahita en un claquement ohatran'izao misy tena hoe va passer par beaucoup de choses. Zany hoe c'est l'énergie mihitsy qui pousse ataoko hoe pousser apisy zavatra amin'ny fiainatsika, mety rupture amoureuse io, mety voaroka ny ampiasana io, mety ina koa zavatra ohatran'izany izay tonga de toucher ny conscience atsika directement, toucher ny être atsika directement et qui fait que on s'ouvre et qui fait que on change. Mandeha étape tsikelikely io fa mety hoe tsy voatery tonga de indray-pandeha fa mandeha tsikelikely. Zao période zao zany tena hoe c'est vraiment une période de vérité, de révélation ary raha ohatra ianao ka miaina zavatra ataoko hoe sarotra mangidy be, mifangidingiditra be, gaga ianao hoe fa ahoana misy an'izao, fa ahoana misy an'izao, fa ahoana misy an'ity, fa ahoana misy an'ity, satria zay les vérités mila mipoaka, les vérités explosent aujourd'hui. Ka normal ianao raha ohatra ka marary satria misy zavatra tsy nieritreretinao de mipoitra. Misy zavatra à travers une situation mitranga amin'ny fiainanao io koa et c'est ce que je remarque dans beaucoup des consultations que je reçois am'izao misy zavatra be dia be mitranga amin'ny fiainana, tena mifangidingiditra ambony ambany, tsy fantatro tsony very ery. Sady ho valiko ty question ty parce que c'est intéressant, misy ifandraisany am'le hoe ère de Verseau ve le hoe exactement, tena misy ifandraisany vu qu'on est dans l'ère du Verseau et am'izao période iainantsika zao on tend vers une nouvelle vibration, ve ny tenenako anazy vers une nouvelle vibration, vers une nouvelle dimension, ce qui est la 5D. La 5D moa de tsy la cinquième dimension de tsy azaveko kely atsika. La cinquième dimension, c'est la dimension de la vibration, de l'âme, de l'amour, de la paix. Ni 3D, la troisième dimension, c'est le monde du matériel, de la peur, de l'insécurité. Zany hoe io mampatonga ny olona rehefa mbola any anaty dimension 3D
dimension, troisième dimension, de mbola dans la peur izy, mbola ao anaty, mbola se soucier be ny matériel, mbola accroché dans le matériel, dans l'insécurité, zany zany dimension du zany troisième dimension. Ni cinquième dimension, hein, c'est la terre. Atoko tsika on tend vers ça, c'est la dimension spirituelle, c'est la dimension de l'âme, l'éveil de l'âme, ah oui, Nisset. C'est la dimension de l'amour, de la paix. Misy miteny moa zany matetika voizina be any anaty New Age le izy hoe nouvelle terre. Mais la nouvelle terre tsy hoe tany vaovao le izy, tsy hoe tany vaovao hoe misy tany vaovao hafa misy de mifindra any tsika olombelona. Non. La cinquième dimension, les nouvelles terres tsika, satria les conscience tsika mihitsy miova. Les conscience tsika mihitsy miova, les être tsika mihitsy miova, donc on se tend plus vers ce qui est réellement important, l'amour, la paix, l'harmonie. Ça, c'est la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est le monde des vibrations. Et en fait, tendre ma kantika, donc l'énergie, c'est ma tongatika bousculer en fait, satchi, la nouvelle vibration, cette cinquième dimension nous pousse. Faut tout ce que les vagues, les vagues, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éveil dans le monde. L'éveil est universel, j'aime dire, ça, c'est partout. L'éveil, Miss Mouzan, vous l'avez, bon, m'a dit quelqu'un avait à un moment donné des claques. Famille, c'est l'éveil spirituel, m'a dit quelqu'un, donc ça passe par le chaos, j'aime dire. Ça va chamchanga fiana tsiku, you ça va chatitsika pe et surna tampkam tsiku. You famille, atako hoe misy problème tampoka io tonga de korotana ambony ambany io accident be tampoka io tsy eritreretintsika io trano may io inona koa io mialatsiny am'le tenina anakanazy mais c'est des cas que je vois beaucoup io fahafatesana ana olona proche olona tsy eritreretiny io ça déclenche l'éveil en fait déclencher ny éveil anao le izy satria zavatra tsy ampozinao zany hoe l'éveil c'est quelque chose qui ohatrany hoe qui va te changer à tout jamais enfin des processus kelikely donc c'est pour dire à toutes les personnes atako hoe qui vit des choses très difficiles miaina zavatra sarotra miaina difficulté miaina problème misy zavatra mifangingiditra be amin'ny fiainanareo aujourd'hui Miss vérité mila hitanareo. Miss vérité que la vie essaye de vous montrer. Si mpucha yo, il y a une vérité. De un. De deux, miss avatra mila ovainareo amzay satria tsy possible là-dessous. Vous étiez longtemps atako hoe dans du faux. Zay le teneniko hoe zao période zao c'est une période de révélation, c'est une période de vérité. Karaha mikorotana misavorita tsy manjary misy vérité zany mila jerenao. Longtemps tu étais dans du faux. Longtemps tu étais dans du faux. Ka fotoana zao izy miakatra amina vérité, mahita vérité, être dans le vrai amzay. Et les énergies nous poussent vraiment à être dans l'amour, dans atako hoe ao anatin'le tena maha izy azy atsika koa manosika atsika makany am'le tena tokony andehanantsika satria hatramin'izay tsika mety tsy tany am'le tokony nandehana et zay zavatra zay c'est ce que je vois beaucoup en consultation aujourd'hui et zay tena nampatonga nananty live aty satria c'est de partout en fait. Stick tsunti asakti, je me sens plus alignée, je fais un burn-out, manao burn-out inona koa te hanao anty zavatra ty
je me sens plus alignée dans ce couple. Ça, j'ai l'impression d'être dans un prison dorée. Ça. J'entends des phrases à chaque personne reste et j'étais là, mais c'est ok. En fait, on est poussé, bousculer les fiaranana mystica, à être vraiment dans notre atokwe, les tenamaïs asiatiques, poussé à revenir vraiment vers nous, à être dans notre vérité. Et notre vérité, c'est quoi? Notre vérité, c'est dans le cœur. C'est l'amour, c'est notre âme. Car tout ce qui n'est pas dans l'amour, tout ce qui n'est pas dans l'âme, potra daholo tsy mety brioka, tsy mahasambatra atsika, manimba atsika, mampatonga atsika manao dépression, sy ny sisa. Longtemps, on a été emprisonné par du faux, l'énergie nous pousse dans l'amour, la paix et l'harmonie. Exactement, Nicette. Exactement. Parfois, j'ai peur d'affronter cette vérité, stick les avamchanga, les femmes. Mais justement, ça va misy amizao, faniry. Misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika qui nous oblige. Ohatrany hoe ataon'ny fiainana zao, mahita sa tsy mahita? Ahitanao sa tsy hitanao? Mi-obliger atsika ohatran'izay le izy, mais nous on est dans cette peur de voir la vérité. Satria manino? La vérité, elle nous pousse à changer. Elle nous pousse à changer de direction. Oui, tsy mora mahita vérité ka. C'est pas facile. Moi, je dis souvent, dans la spiritualité, mieritreritra ny olona hoe la spiritualité ka mahafinaritra, zavatra rose be, hein, que c'est aligner ses chakras, que c'est porter des pierres. Non. La spiritualité, elle fait mal. Très, très mal, elle est douloureuse. Satria manino? Elle nous met face à nous, manokatra amin'ny masitsika le izy de mampahitatsika ny tena marina. Ary zay no mampatonga ny olona be dia be, hein. Mampatonga ny olona be dia be tsy samby jery an'izay vérité zay. Ary nampatonga ny hoe pendant une longue période tsy nisy ny éveil satria tsy vonintsika. Ka amin'izao période zao, na vonintsika na tsy vonintsika de tsy izay intsony. Fa fiainana mihitsy hoe na vonina ianao na tsy vonina ianao de vonina ianao izy. Il y a des vérités que tu dois voir. Ka matoa misy zavatra mitranga amin'ny fiainana aujourd'hui, amin'ny fiainana aujourd'hui, ça va pas dans le sens tu te sens mal. Zay no mampatonga anao hoe tu te sens mal. Zay no mampatonga anao hoe tsisy raha manjary. Zay no mampatonga anao hoe misy désir be any anatinao any, tu as envie d'évoluer, tu as envie, ohatrany hoe te hiakatra ianao, misy zavatra tianao elana be. Ohatrany hoe mety aminahy ty situation ty nefa ohatrany tsy mety aminahy. Parce qu'en fait, c'est les énergies qui te poussent, c'est comme te dire ouais non. Si io. Zavatra teneniko atsika de zao. En fait, vous le savez au fond de vous. Io zavatra ifikiranao ohatran'izao io, hein, tu le sais. Tu sais que tu dois te barrer de là. Tu sais que tu dois quitter cette personne. Tu sais que tu dois démissionner. Tu sais que tu dois déménager. Et tu sais que misatra PDP fantatro ianao mais tu refuses. Ça se met en scène. Non. Ça fait mal. Tsy mahita an'izany a. Tsy te ahita an'izany a. En fait, de aleoko mitohy ato amin'ny fiainako ato. De rehefa tohizanao ao io, hein, et en fait, ça va exploser. Na tiatsika na tsy tiatsika, ça va exploser à un moment. C'est l'heure de la révélation. C'est l'heure de la vérité. Ça, c'est le hoe la vérité fait mal, mety zay koa no mahatonga ny olona maro mihatsara vela tsisy mandainga. Oui. Quelque part. Nefa à un moment, il va falloir mila miaffronter les vérités tsika amin'ny fotoana anankiray, hein. Ary arak'ilay niteneniko hoe les vérités zao tsika tsy mieritreritra mety tsy mahita tsika hoe ty les vérités fa ny zavatra mitranga amizao, hein, c'est pour nous ouvrir grand les yeux. Asiny problème io ka, ataony mifangidingiditra ao ianao de fanina tanteraka ao mihitsy ianao de tsy manana, en fait zay nge le izy, tsy manana choix intsony ianao fa tsy ny mijery an'le situation en face. C'est ce que je dis souvent en coaching. Matoa ianao mihodinkodina tsy tafavoaka ao anatin'io situation io.
Ataonao daholo ty rehetrarehetra ty, tu pries, tu manifestes, tu alignes tes chakras, tu fais plein de choses. Mais ça ne change pas. Tiens le problème. Misy zavatra mila hitanao en face ao, de raha tsy mikorotandrotana ohatran'izay raha tsy tena hoe serina tanteraka ianao marary mideprime tomany feno problème raha tsy atao an'izay le izy tsy ho hitanao mihitsy ka. C'est comme ça. C'est comme ça. Les vérités resahako eo misy karazany. Il y a des vérités sur toi d'abord. Misy vérité momba anao. Zany hoe zavatra tsy hitanao hatramin'izay momba anao, na nininao tsy nijerena. De manomboka hitanao io mety toetra ratsinao, mety fomba ratsinao, mety relation, mety manodidina. Vérité mahakasika anao. Mety koa io vérité mahakasika ny environnement anao, mahakasika ny olona manodidina anao. Mety misy olona tokony ialanao fa fikirinao. Mety misy toerana hijanonanao fa eo ihany ianao. Tokony ialanao fa de eo ihany ianao. Donc, des vérités aussi manodidina. Mais vérité aussi momba n'izao tontolo izao, momba ny fiainana, concernant le pays, le monde. Vérité mahakasika ny zavatra rehetrarehetra. Zay le karazana vérité. De mivoaka tsikelikely zay zavatra zay à travers ny zavatra mitranga satria tsika olombelona misovina fa be maraina, misy maso fa be tsy mahita. De rehefa tsy mahay miaino amin'ny sofintsika de rehefa tsy mahay mijery amin'ny masontsika tsika de ny zava-mitranga situation directe le makarary atsika am'izay s'attaquer am'izay le izy dans notre âme, dans nos émotions, dans aty am'ty vatantsika ty de iny tsina marary tsara atsika de rehefa marary tsara atsika sy rehefa very tsara mihitsy tsika en fait c'est comme ça de eo am'izay tsika ohatrany hoe on n'a plus le choix que de regarder en fait hoe j'ai tellement mal mikorotana be zany fiainako zany ohatran'izao de hatramin'izay tsika on laisse passer zao am'izay tsy manana choix fa tsy mijery. On est obligé. Tsy afaka fenina. J'aime prendre la métaphore du ballon de plage. Maka ballon tsika, ballon de plage de alefatsika atsetsintsika any ambany any na rano maka kovetsika de maka ballon de atsetsintsika any le izy. Mais non, tsy letika io ballon io fa à un moment ça va remonter en surface. Et c'est exactement comme ça. Ça coach nanao jeûne tamin'ny dimanche vaky daholo ny vilia sy veranay de manao jeûne 60 vaky veranay omaly. Oh. Il y a un truc zany Michel là. Il y a un truc zany. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tena marina mihitsy tena za am'izao. Ny tsapako de tena mampianatra anahy le fiainana marary fa tena nampitombo anahy. Oui. Ary am'izao le message que j'aimerais vous faire passer ho anareo rehetrarehetra. Si vous n'êtes pas encore aligné, azafaiky le hoe aligné satria misy be de be tsy mahazo de lasa misy manontany hoe le aligné ve mety am'le fivavahana, tsisy idiran'ny fivavahana le hoe aligné. Être aligné en fait, ny atao hoe aligné de mifanaraka tsara amin'ny zavatra tediavinao ianao, tu es bien là ancré, mifanaraka amin'ny zavatra tianao, mifanaraka amin'ny zavatra mety aminao, tu es en paix, tu es heureux, tu es dans l'amour. Rehefa zavatra tsy ao anatin'ireo, tsy mifanaraka amin'ny valeur anao, tsy mifanaraka amin'ny zavatra tianao, tsy mifanaraka amin'ny zavatra mety aminao, tsy miprocurer anao paix, bonheur, là t'es pas aligné. Tsy aligné anao rehefa manao zavatra hoe zay itiavan'ny olona anahy, mijery ny regard des autres, ny olona manodidina, miraraha eritreretin'ny olona anao mbola miaina ao anatin'ny paraître hoe za te ohatran'izao hoe tsy hoe paraître moa zany fa hoe miaina ao anatiny hoe matahotra andranona de tia nataoko zany hoe quand tu fais pas tsy manao ny choix du cœur. Tsy manao ny choix du cœur de là t'es pas aligné. De afatra ho anareo tsy aligné rehetrarehetra. Tsy hoe mampitahotra anareo fa mampilaza anareo de mampioma anareo de misy andinianareo ny zavatra tokony ataonareo ny comment dire, rehefa tsy aligné nareo de ho avy ny korotana sy ny zavatra tsy problème sans fin. Moi je vous dis ça. Haiko hoe marary mihaino an'izany mety un peu masika mais raha mbola mifikitra ao amin'ny zavatra tsy mety eo de miala tsiny fa de ça va faire très mal. Et pour toutes les personnes
tia aligné mihitsy. Mifikitra anaty zavatra tsy mety sy ny sisa na inona na fanamby tsy fantatro, dites-moi tout ce que vous voulez, mais quand vous sentez que vous n'êtes pas aligné, tsy any amin'ny toerana tokony misy anareo rehefa tsy à votre place, de manao rectification be zao ny fiainana. La vie va faire une très grande rectification et ça va faire mal. Mialatsiny aho fa de ho teneko direct, ça va faire mal dans vos tripes, dans votre tête, dans votre cœur. Izay le ça va faire mal zay tsy natao ampitahoatra atsika. Tsy natao ampitahoatra atsika fa c'est pour nous dire hoe misy zavatra mila hovainao. Rovina ianao no ao anaty peur. Mbola hijanona ao anaty peur foana ve? Mbola hiena foana ve soan'ny zavatra tian'ny société noho ny zavatra tian'ny manodidina. Mbola hiena ao anatin'izay foana ve? Te ozy hoe mbola hiena ao anatin'izay, tohizo ariko. Tohizo ary moko ndao ary. Moi j'aime dire, tohizo, zaka matoa mbola ao zany. Fa un moment, raha zaka io de mbola tsy ao de na tiana na tsy tiana zay le teneniko hoe raha taloha izy mbola afaka nitsoatsoatsika fa zao période zao à partir d'an'izao donc ça peut aller jusqu'à des années fa ça a déjà commencé depuis 2020 reny leran'ny Covid reny mais ça commence à mitohy io et à un moment donné ça explose na tiatsika na tsy tiatsika na tiatsika na tsy tiatsika donc io problème anao io tsisy zavatra miracle tonga eo hoe mba omeo miracle omeo rituel omeo non tsisy an'izany enao ka enao mihitsiny misy zavatra misy décision mila raisinao ao misy zavatra mila amboarinao ao misy fomba fisainana mila amboarinao ao et c'est un gros travail c'est pour ça que ça fait mal de zay ny teneniko hoe ary anisan'ny zavatra ny teneniko teto foana depuis la fin 2023 j'ai fait plein de vidéos sur ça j'ai fait une vidéo sur ça hoe manova le zavatra tianao écoute ton cœur inona le zavatra mety aminao fa maninao mbola mijery regaran'ny olona est-ce que c'est les gens qui vivent à ta place tsy ny olona miaina amin'ny placenao tsy ny dadanao na mamanao miaina amin'ny placenao tsy ny vadinao miaina amin'ny placenao tsy ny zanakanao miaina amin'ny placenao tsy za miaina amin'ny placenao fa enao satria tsika moi j'aime dire ny eto an-tany eto personnel tompoko c'est personnel maro antsika fa manambady mananjanaka anaty famille misy zavatra ifandraisantsika amin'ny olona fa tout est personnel dans cet univers l'âme personnel ny âme ho anareo mivavaka any am-piangonana raha de hoe ny famonjena de an'ny tsirairay enao rery tsisy hoe raha ny pour ceux qui croient au paradis et à l'enfer donc tsisy hoe miaraka rongorongo teto tsika de hiaraka ao arina hiaraka ao non tout est personnel ici ka rehefa personnel de maninona tsika mbola miankina amin'ny manodidina za tsy miteny hoe tsy ilaina amin'ny manodidina fa mila mianatra amin'ny se détacher ny regaran'ny manodidina mila amin'ny se détacher ny zavatra eritreretin'ny manodidina de mianatra manao choix amin'ny tenatsika oui tsy mora ka tena tsy mora ça va pas être facile je vous le dis satria vous allez décevoir des gens tompoko vous allez décevoir des personnes ho tezitra aminareo manodidinareo tezitra ny olona ceux qui ont démarré master class raha zao de lasetany olona hoe miova ova izy miova ianao de gaky ny olona de tezitra amin'ny olona de oui de ahoana ary raha déçu ny olona et alors rovintsika zay vao hiala ao anatin'izay hoe sao déçu raha déçu raha be io matika ena maso lava io ny olona tsy miaina amin'ny toeranao zany jamais personnel ny zavatra rehetrarehetra oui ny fiainana mety hitambarana ny trano mety hitambarana ny zanaka mety hitambarana le bonheur est personnel la souffrance elle est personnelle tout est personnel tout ny zavatra rehetrarehetra momba ny amanao personnel daholy fa tsy miankina amin'olona ka tsy hoe be voka akory de satria menatra amin'ny fiarahamonina de tsy maintsy anambady nefa tsy tiako kory le olo vadiako de anambady
no izy olona tsy tianao no vadianao de satria fiarahamonina zao etrehitra ohatran'izao satria ohatran'izao. Tsy haiko nahazonareo le izy. Sujet tena hoe c'est vraiment pour casser des choses ary haiko ny zavatra any an-tsainareo te ahoana zany zay le ohatr'izao te ahoana hoe haiko hoe sarotra ianao ihany miditra tao anatin'io situation io de ny fiainana zao ozy izy hoe non zao tsy zao le izy ozy izy le fiainana c'est pas ça du tout. Tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas dans l'amour, tu n'es pas dans l'âme. Tsy mety ozy izy. Hatramin'izay mety afaka nafenitentsika de afaka niaritra tentsika. Fa aujourd'hui, non. Ça se passe plus comme ça. Raha mbola velona, raha mbola miaina, de tsy maintsy miarana io éveil io daholo ary de tsy maintsy i-explose eo amin'ny devant nos yeux ny vérité rehetrarehetra et ça passe par beaucoup de choses le niteneniko teo sady mamaly an'le fantaniana nisy fantaniana teto hoe ahoana ny atao raha misy an'izany situation zany. Misy an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe on n'est pas eza nga les questions teo tsy hitako tsony le izy teo fa zay apprendre à faire les choix du cœur zay sarotra fa misafidiana ny sarotra anao misafidiana ny sarotra le sarotra hijanona ao anatin'ny situation io sa le sarotra hivoaka ao anatin'io satria samy sarotra. Et je sais de quoi je vous parle. Matoa miteny anareo an'izany de je sais de quoi je vous parle et je suis passée par là. Et je sais à quel point c'est très dur, que c'est difficile miaffronter une vérité anao hoe za marina kay ohatr'izao reto kay ny tena toetrako zao no tokony hovaiko. C'est dur d'affronter la vérité any manodidina ranona tokoa kay ohatr'izao tokoa kay ty. C'est dur de voir la vérité zay no mampatonga antsika hoe misy ny période d'éveil satria raha mbola sainao tsy ampy fahatakarana de tsy azaka mihitsy ny marina. Zay mahatonga mbola misy any commentaire indraindray eto amin'ny page eto blessé be rehefa misy zavatra alefako eto satria misy marina mbola tsy zaka mihaino azy. Ka na tiatsika nefa na tsy tiatsika de on va y passer. Marina hoe taloha afaka nitsotsoahana fa zao mila maka test. Oui, de io le niteneniko atsika hoe io le niteneniko atsika hoe am'izao na tiatsika na tsy tiatsika na hitsoaka aritsika ny situation mihitsy no batanao waiza teo alainy ato ianao de averiny eo tsoaka tsy am'ireny situation ary ianao de miditra tsy am'ireny situation ary tsoaka ary ianao de miditra tsy indray jusqu'à ce que il n'est tenu que jusqu'à ce que hitanao les vérités parce que on est dans cette ère de vérité, on est dans cette ère de la révélation. Zay ny mampatonga ny hoe hitanao daholo ny zavatra tsy tokony ho hitanao rehetrarehetra am'izao gaga ianao, iranona mamitaka anao, irakotina ampirafy anao, nizao ohatran'izao ny voaroka taria ianao, misy antony reny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika reny. Inona hono ny solution? Raha nareo ny anontaniako averiko any ny fanontaniana inona ny solution? Efa niteneniko teo ny solution. La solution tsy ohatran'izao. Solution de tonga de tsoriko eto et ça va être dur. Tsy hoe ity solution iny. Non. La solution c'est vous. C'est votre cœur, faire le choix du cœur. Et io tsisy hoe ity fotsiny. Non. Nareo les solutions. Misy zavatra mila hovainareo amin'ny fiainanareo, misy décision mila raisinao. Il faut apprendre à être dans le cœur. Ty zavatra ataoko ty ve est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ka raha fantatrao ny problème hoe ty tsy tiako de inona natao? Mba miala am'le tsy tianao ianao. Tsotra be le izy nefa sarotra. Tsotra fa sarotra. Tsy raha ataoko mihitsy ho teneniko mihitsy hoe mora satria tsy mora. Ary zay mahatonga antsika miainaina ohatr'izao foana hoe ahoana. Et c'est ok aussi nefa miainaina ao anatin'le izy. Moi je dis pas ouais ça se fera en une journée mety mila mandinika lalina nareo, mety mbola mila se tromper nareo, ilaina zany. Ilaina no se tromper indraindray. Tsisy solution directe ohatran'ny ty. Fa raha misy zavatra tsy tianao
de elanao zany. Raha misy zavatra tsy mety aminao de tsy ataonao zany. C'est comme ça. Ary tsy mora zany. Et je dis pas hoe tsy voatery ho vita zao de zao zany. Tsy maninona na tsy vita zao de zao koa ara nefa. Tsy maninona na mbola tsy hay ara ny manao an'izay. Fa ny important aloha de fa conscient ianao. Fa un moment ianao il va falloir prendre le courage de tsy maintsy mandray manao pangeza be. Tsy maintsy manao pangeza be.